Raha matoa Sabrina Lukacs, andre matoa Tsila Andrianina, inona moa izany le apogénie dia inona le génie? Le volavolakefitra izany malagasy, samy malagasy e? Ahoana moa no ahafahantsika hanao fifidianana raha ohatra ka ny liste électorale izay mampiayay? Miova daholo hatramin'ny type de scrutin. Eo moa zany le atao hoe élection liée. Tafiditra anatin'ny resaka ve tsika aty amin'ny diaspora zany amin'io fifidianana io izay eto Madagasikara mandray ianareo Menada. Raha matoa Sabrina Lukacs, andre matoa Tsila Andrianina izay mandray anjara amin'ny atao hoe apogénie. Zao moa zany fantatsika fa misy be dia be ny fanontaniana momba ny hoe izy ve ny fifidianana, tsy izy ve ny fifidianana. Ka anatin'izay fanontaniana izay no andraisanay aminareo zany miarabanareo Menada zany. Fanontaniana voalohany aloha alohan'ny hidirantsika amin'ny apogénie dia hoe iza moa ianao Sabrina Lukacs, ahoana ny tianao ahafantaran'ny mpiainy any Gasikara any Sabrina Lukacs any androany? Sabrina Lukacs dia zanaka Gasikara, ray aman-dreniko gasy, avy any atsimo mipetraka aty ampitan-dranomasina, fa liana amin'ny resaka politika ary koa vonona hitondra izay kely fantatro ho an'i Madagasikara. Izany anisan'ny koa nahatonga anahy niditra amin'ilay apogénie, satria noho ny zava-misy ankehitriny izay fantatritsika rehetra, mila fiovana ny rafitra politika any Madagasikara. Izany ny anisan'ny nahatonga ahy hitondra ny anjara bricorazo tenenina amin'ilay resaka génie. Tsila Andrianina, izy ianao amin'izao fotoana izao hiresaka amin'ity génie sy apogénie ity? Miarabantsika rehetra aloha ny tenako dia efa ela ihany no niaina tao anatin'ny resaka politika. Niasa tamina kabinetra, tamina ministera anankitelo ta Madagasikara, nanomboka tamin'ny 2014 dia avy eo tamin'ny 17 sy tamin'ny 18 dia eto moa araka ny efa nolazain'ny rahavavy Sabrina teo dia tafiarak'izay ao anatin'ity apogénie ity satria misy fivondronan'olona zany te hitondra zavatra ao Madagasikara. Tsila Andrianina, inona moa zany le apogénie dia inona le génie? Raha fitinina amin'ny teny fohy le génie dia le gouvernement d'attente nationale intermédiaire pour les élections. Le apogénie zany le atao hoe alliance. Alliance organisatrice. Io alliance io dia tena hoe fikambanana mikarakara ny fametrahana ny génie. C'est le hoe apogénie, le hoe alliance de préfiguration de l'organisation du génie. Fivondronan'olona zany io fivondronan'olona maro. Fivondronan'olona maro avy aty ampita miaraka tamin'ireo avy amin'ny Madagasikara no niara niasa, niara nikeon-doha, niara namolavola tolotra. Ary tolotra mitondra tena hoe fiovana mihitsy zany hoentina ho amin'ny firenena. Mampikambana, inona moa zany ny fiantso anareo? Mpikambana sa mpandray anjara ao amin'ny apogénie, ao amin'ny génie, sady miketrika moa zany hoe hiasa ihany koa. Inona zao no ohatrany hoe efa nataonareo amin'ny maha olona anareo tsirairay tamin'io génie io, ho an'ilay mpiaino antsika manko dia hoe ahoana moa zany nareo ny anisan'ny namolavola sa nareo no andeha hiasa sa nareo no asa Sabrina, afaka mamaly an'izay sa Lukacs, Sabrina Lukacs? Zahay dia anisany ao anatin'ny apogénie. Ny apogénie dia efa niexiste roa taona sa telo taona tanoany, suite-na nisy conférence souveraine tamin'ny 2018 izay nanaovana sonnette d'alarme hoe tsy izy io fifidianana io. Miainga teo zany le apogénie. Fa amin'izao amin'ny teny izao dia mbola tsy mitsangana ny génie. Fa zahay na Rana Datsila, on fait partie de l'apogénie. Fa efa nisy an'ireo initiateur teo taloha izay nandrafitra namolavola azy no niantso anay taty aoriana manampy mikaon-doha miaraka amin'ny ekipa rehetra izay vonona hiditra ao amin'ilay apogénie. Nareo aty andafy fa maro ohatra nareo ihany koa ny any Madagasikara zany raha ny fahinokanareo Menada teo.
Zay. Madagasikara misy azy efa tonga nitsidika taty raha malala moa zao fotoana zao misy ny internet dia afaka miéchanger mifanakalo hevitra via ny internet dia manamoramora ny fomba fiasa. Ary izy io hoe mijanona ho an'ny olon-tsotra sa hoe efa nahita ihany koa nareo ireo mpatokom-panandraikitra lehibe faratapony raha tsy ten'ny président amin'izao fotoana izao na ny taloha na ny tahaka an'izany hoe na tsy voatery ianareo menadava ianareo anatin'ny alliance. Io resaka génie io dia efa fantatr'ireo filoha teo aloha sy ny filoha ankehitriny ny momba anazy io. Efa nifampiresahana tamin'ny isan'ny telon-drahalahy moa io resaka génie io, mahafantatra an'io ry zareo. Araka ny tenen'ny Sabrina teo efa tsy vao zao io resaka apogénie na génie io no nipoitra fa efa antaonany. Ary misy moa fantatsika fa nandalo fotoa tsara tsika tamin'le crise covid iny dia niato kely le izy fa miverina indray zany nanomboka tamin'ny voalohandohan'ny taona 2020 sy 2021. Dia nanomboka teo koa moa ny tenanay no voanto ary nanaiky ny andray anjara ifampidinika ifanakalo hevitra sy araka manafy tsara an'le tolotra izay tiana hoentina any Madagasikara. Ary ao anatin'io tena marihana tsara koa fa maro ny olona avy amin'ny ankilafiny samihafa izay tena hoe miara-miasa, tena hoe nadinoina daholo zany le resaka hoe iany na dia tsy amin'ny Ravalomanana, iany na dia tsy amin'ny Rajamarabampianina, na dia amin'ny Rajoelina na dia amin'ny Ratsiraka na zavatra zany satria olona be dia be sady multigénérationnel moa le izy satria misy olona efa zokizokiny miaraka aminay ary misy koa zany mbola tanoranora anatin'le izy. Dia samy mivondrona satria ny tena hoe niarahana zany dia hoe hanao zavatra iarahana ho an'le firenena fa tsy miandany amin'iza na amin'iza le izy. Ary izay koa ny fototra-pisaina ny génie. Zany hoe malagasy ihany zany namolavolana io fa tsy hoe nidiran'ny vahiny satria isika manana mpamatsy vola moa araka ny PDF sy ny rehetrarehetra izy indrindra indraindray no angatantsika hanao financement an'izy io zany le volavolakefitra zany malagasy samy malagasy. Ny tsy mampitovy amin'ity zavatra ity ity resaka génie ity amin'ny tolotra izay nisy rehetra teo aloha dia gasy, tena gasy no namola vola sy niketrika anazy ity. Ary tsika gasy izay ary zany no teny amin'ny zareo vahiny sy ny mpiara-miombonany ka hoe zay manana hevitra, zay manana tolotra ary vonona ve nareo anoana anay satria izao no heverinay malagasy fa mety ho an'ny firenenay fa tsy ohatran'ny taloha intsony hoe miandry andry zareo avy any ivelany indray hitondra zavatra atao any amintsika. Aza dira hoe fanaranisy zavatra koa hita fa tsy mety dia manongatra any amin'ny lalam-panondrenana zany sy ny lalàna rehetra satria zavatra copier-coller avy amin'ny ivelany indrindra moa avy amin'ny frantsay lalam-pandondrenana andresana sy ny firenena sy sisa no anantsika Madagasikara fa ity zavatra ity dia tena hoe malagasy namolavolana anazy. Malagasy amin'izay sady malagasy avy aty no niaraka koa tamin'ireo malagasy avy any Madagasikara izay mivezivezy teo na nisy ary ny amena ara-pahasalamana, nisy afaka mivezivezy ary misy moa mifandray ohatran'ny fifandraisantsika izao. Ny anapiako ny resaky ny tsila zany dia marina fa malagasy ary hevitra malagasy ny génie ary anisan'ny filohan'ny apogénie dia i Mamy Andriamasimanana izay un homme politique brillant, je dirais, qui a travaillé avec les chefs d'État français, malagasy, dont François Hollande, Emmanuel Macron, filoha malagasy ohatran'ny Ravalomanana, Rajaonarimampianina, dia izy no filohan'ny apogénie. Tolotra hoy nareo teo momba ny fifidianana tolotra manao ahoana? Raha ny henontsika ny exemple tsotra ny Transparency International, ny FFKM, ny société civile,
Dia hitantsika ankehitriny fa misy olana ao Madagasikara indrindra ny lista elektorala izay mampisy ayay malagasy be dia be. Ahoana moa no ahafahantsika hanao fifidianana raha ohatra ka ny lista elektorala izay mampiayay ka anisan'izay no tolotra hoentina igenia hanovana ny lista fifidianana izay tena lazan'ny filohan'ny seny teo taloha hoe nisosika be dia be, nisy doublon. Ka anisan'ny tolotra hoentin'ny genia dia andrafitra ny lista elektorala, ny loi elektorala, hanao recensement ny fotony ny génie fa anatin'ny entente nationale eran'ny malagasy rehetra. Ao anatin'izany zany ny tena tanjon'ny génie dia tena hoe hitondra système électoral vaovao mihitsy. Be loatra koa ny tetika zany ny teti-dratsy efa nifanesisesy teny aloha tany. Zany hoe alana mihitsy zany ny seni dia hovaina génie sa hoe alana koa moa zany gouvernement dia hovaina an'ity gouvernement ity, zay moa zany le tena izy raha tsorina ny resaka. Raha tsorina ny resaka dia gouvernement vaovao, gouvernement d'entente nationale. Ny entente nationale moa le atao hoe inam-pirenena izay hitambaran'ny malagasy rehetra. Tsy voatery antoko politika no ao anatin'ny gouvernement génie, fa raha teknisianina manatraikefa vonona hiasa ary malaky satria ny deadline ny génie nge dia 20 volana e. Ina mahatonga le 20 volana? 20 volana satria raha kotitsika manomboko izao any amin'ny début mois de mai angamba amin'ny herintaona tapitra ny mandan'ny député ka au début en 2024 natao référence an'ilay deadline an'ilay génie vis-à-vis ny daty esan'ireo député ka alohan'ny hijanonan'ny mandan'ny député vita koa ny asan'ny génie mba hisiny ny fifidiana manaraka izay ho karakaran'ny génie. Zany hoe gouvernement zany mio fa ny député mijanona eo ihany. Iza mijanona dia iza mandeha zany raha ny tena izy amin'izao fotoana izao. Ny olom-boafidy rehetra dia mijanona. Satria manaraka ny satran'ny demokrasia koa zany Zany hoe filoham-pirenena koa zany mijanona izao. Olom-boafidy izy. Olom-boafidy izy, nina tenenina na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zany na tamin'ny fifidianana solombava-bahoaka zany na tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny sisa nina tenenina olom-boafidy ireo androany. Ka amin'ny fanajana ny demokrasia moa zany dia ireo olona olom-boafidy rehetra izay ampierinasa amin'izao fotoana dia mijanona amin'ny toerany daholo. Ary tsara ny marihana fa misy famindram-pahefana ho ataon'ny filoha amin'ny lehibe ny gouvernemanta ny génie ahafahany mametraka ireo fanovana rehetra ireo. Ina tsara le tianareo lazaina amin'ilay famindram-pahefana zany hoe transfert de pouvoir. Tsy filotsona sa filoha izy sa tsy manana Mijanona filoha izy fa manao transfert de pouvoir izy. Dia tsy afa-metsika intsony izy zany. Miara-miasa amin'ny rehetra izy. Miara-miasa amin'ny rehetra izy continuité de l'État misy foana. Satria tohizany continuité de l'État fa continuité de l'État de fonctionnement de l'État no resahana. Fa tsy miresaka hoe tohizana ny projet ohatran'izao, projet téléphérique na zavatra zany, tsisy idiran'ny génie zany zavatra zany. Tsisy idiran'ny génie zany zavatra zany. Ny génie araka ny tenenany teo karakara ny fifidianana ametraka an'ilay les structures politico-administrative vaovao ary zavatra tsy maintsy tenenina ary manana ny lanjany dia misy programme socio-économique hoentin'ny génie koa mandritra n'izay fotoana hipetrahany eo. Satria ianao tsy afaka miteny ianao hoe hitondra fiovana hanova an'izao zavatra rehetra izao, izao zavatra rehetra izao rafitra rehetra izao kanefa tsy afaka dinao ilay olona satria tsy mihinan-kanina ilay olona araka tenen'ny Sabrina izay. Fa tsy maintsy misy fanohanana entina eo amin'ny toe-karena, eo amin'ny sosialy. Izay aloha ilay sosialim-bahoaka moa fitenitsika ilay izy. Misy zany programanasa entina koa zany hanohanana an'izay ary tafiditra izay tao amin'ny fampiresahana rehetra izay efa niaraka natao tamin'ireo mpiara-miombon-dantoka izay manohana ny fametrahana génie ary hanohana ny génie raha toa ka tafapetraka ny génie.
Dia ary miara-miasa miaraka amin'ny iza alohan'ny saina. manendry an'le prime ministre filohan'ny gouvernement moa zany, iza zany ny anendry azy le fikambanan'le olona eo ve sa ny président ve sa iza ny manendry azy? Filohan'ny repoblika no manendry azy satria izay koa tsy mahatovy anazy amin'ilay hoe tetezamita apetraka rehefa misy krizy. Izany hoe indrindrindrindra hoe krizy noho ny tsy fanekena ny valim-pifidianana na koa misy fanonganam-panjakana. Eto tsisy fanonganam-panjakana fa mbola mitohy, mbola tsy vita, mbola tsy tapitra ny mandan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny, mbola anazy no mametraka no manendry ny izay olona izay ho atolotro ny solombavambahoaka manaraka ny article 54. Ny génie dia gouvernemanta tsy mitanila. Izany hoe manana devoir de neutralité daholo izany ny mpikambana ao génie. Izany koa midika fa manaiky daholo izany ireo mpikambana ao anatin'ny génie fa tsisy mahazo milatsaka amin'ny fifidianana ho karakarainy. Satria tsy maintsy mijanona ao anatin'izay neutralité izay, amin'izay tsy fitanilana izay, fa tena hoe ho an'ny firenena no iasan'ireo olona ireo fa ary tapahana mihitsy ny tadipoatran'ireo olona ireo zany raha toa ka hoe mpikambana amina antoko politika ireo olona miditra ao anatin'ny génie ireo. Hoe mety izy ve hoe mbola i Christian Tsayano no atolotra ao fa izy indray ny filohan'ny génie fa tsy filohan'ny gouvernement satria tsy miverimberina isaky ny mihetsika izy foana zao hatramin'izay. Inona le masotsivana amin'le filohan'ny gouvernement izy teny hoe ndraso fa ataoko le izy dia mety ve zany sa misy critère hafa misy zavatra ge mibazy amin'ny resaka entente ka ny fitondrana tsy maintsy propose koa izy ny ministra avy amin'ny ankolafiny satria ireo nge nolany ka tsy maintsy isy mifampiresana. Eto izay tsy afaka hiteny hoe i Tsaya no lasa PM na olon-kafa. Raha hoe ny apahako manampy kely amin'izay fotsiny koa raha inantany ianao momba ny prime ministre Bernas ankehitriny, raha mety ho izy mitondra an'io, izaho afaka manontany anao fotsiny hoe mba fantany ve aloha ny hoe inona le atao hoe génie, hoe inona le esprit an'le génie, hoe inona ny tian'le génie hoentiny. Rehefa misy prime ministre tonga eo, misy projet entiny zany izay atolony, izay hoentiny, izay ho tanterahany manko miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernementany. Nefa raha toa ka misy hoe mitondra tetikasa na mitondra projet zany, indrindra hoe projet hitondrana firenena, dia tsy maintsy olona, mino fa tsy maintsy olona kosa izay tena hoe mahafantatra hoe inona marina no tian'le génie tiana atao miaraka amin'le génie. Fa tsy hoe olona alainy ery fotsiny zany dia apetraka eo dia hoe ito le génie dia ito ataoko dia ito apetrao dia ihany. Tsy maintsy mba mifandray ihany le fotsy fisainan'le olona izay tondra le izy miaraka amin'le zavatra efa mivolavolaina. Iverina kely amin'le fanovana eny zany toy hoe lisam-pifidianana. Lisam-pifidianana fotsiny ve no mety hiova sa fomba fifidianana ny olona sa financement hiova sa tsy hiova, ny inona avy ny hiova amin'le miova daholo hatramin'ny type de scrutin. Eo moa zany le atao hoe élection liée na fifidianana mifamatotra. Inona moa ny dikan'izay? Hiarakaviana ny filohan'ny repoblika sy ny député sy ny solombavambahoaka zany. Efa miteny hoe miarakaviana dia tena hoe mifamatotra ny fifidianana n'izy ireo. Izany hoe izay milatsaka, raha misy olona te hilatsaka ho filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mitondra izy lisitra na olona 500 izay ho candidat ho solombavambahoaka, dikan'izany hoe mandrakitra ny circonscription électorale Eranosy. Fifidianana nasionaly ny atao. Ary izay ilatsaka ho candidat ho député zany ho solombavambahoaka dia tsy maintsy avy amina lisitra izay hoentina candidat ho filoha-pirenena. Izany hoe tsy hisy intsony zany izao ohatra
ny filoham-pirenena izay ho voafidy kanefa tsy manana député intsony manana ohatra isika filoha Rajaonarimampianatra teo aloha tamin'izy voafidy tsy nisy député tamin'ny anarany antokony naray ary tsy maintsy ny fandamindamina teo foana no natao ary izay no nahatonga ilay instabilité nandritry ny zany. Izany hoe rehefa mifidy ianao amin'izay fotoana izay dia vato azon'ny député dia azon'ilay filoham-pirenena koa zany. Zay ilay mampifamatotra an'ilay izy. Mampifamatotra an'ilay izy koa dia tsotra. Misy ny atao hoe caucaution. Caucautionnaire daholo ireo. Zareo mirairay lista ireo zany ireo olona raika amin'ny 500 ireo ao anatin'ny lista iray, izany hoe ilay candidat ho filoham-pirenena sy ilay candidat ho solombavam-bahoaka 500 dia caucautionnaire ireo amin'ilay financement izay ho azon'ny zareo. Satria tsy mampiova ilay izy intsony ary ialana amin'ilay famatsiam-bola nopapana indrindrindrindra ilay avy any ivelany avy any amin'ny tsy fantatra sy ny sisa. Tsy fantatra intsony raha vola maloto na vola ahoana inona ny takalony sy ny sisa. Ny fanjakana no manome ligne de crédit amin'ireo lista izay ho validé hoe afaka milatsaka. Izany hoe samy mitovy izany ny vola omeny fanjakana an'ilay candidat tsirairay. Mitovy ny vola omenan'ireo izay latsaka rehetra ireo. Izany hoe mitovy daholo zany sur la même ligne de départ zany dia mitovy daholo. Vola anaovan'ny propagande io. Vola anaovan'ny propagande io. Avy eo manana lalana izy ireo. Manana lalana izy ireo ahazo famatsiana tsy miankina. Fa io famatsiana tsy miankina io dia ho voafetra. Ho voafetra io. Dikan'izany hoe misy zany limite tsy azo ioran'ny famatsiana azo avy amin'ny ivelany fa ny famatsiana azo avy amin'ny fanjakana dia mitovy daholo ho an'ireo izay afaka milatsaka ho amin'ireo lista izay afaka milatsaka. Ary tsy vitan'izay fotsiny koa ny antony asan'ny génie. Ianao moa tonga ianao avy any dia hoe ametraka rafitra vaovao, ametraka système électoral vaovao. Mbola lava be moa angamba mety tsy ampy fotoanantsika iresahana ny pitsopitsony rehetra momba an'ilay système électoral nefa izany no koa ny angatanao satria tafiditra ao koa moa ohatra ny gestion de scrutin local. Izany hoe any toerana any isaky ny faritra zany dia hisy androm-panjakana hikarakara ny fanomanana sy ny fanarahana ny fifidianana. Amin'izay koa ahafahana tonga dia raha toa ka misy moa ireny requête ohatran'ny fatao taloha ireny dia ilay requête moa tsy maintsy entana amin'ny HCC taloha. Tonga dia androm-panjakana tribunal administratif entre autres no apetraka ery Madagasikara no tonga dia mikarakara an'ireny any amin'ny faritra rehetra any. Amin'izay tonga dia vetivety koa dia mivaly ny voka-pifidianana zany. Fa tsy ohatran'ny taloha intsony hoe andrasa na ilay izy hoentina aty Antananarivo tsy fantatrao tsara fa mety miova ilay izy eny an-dalana eny na eo an-toerana ary dia efa mety miova fa tonga dia hoe gestion directe locale no anaovana an'ilay izy. Ary izay zavatra izay tafiditra ao anatin'ilay atao hoe démétropolisation koa. Izany hoe misy rafitra hafa koa zany apetraka. Hafa tsy ilay rafitra fifidianana vaovao. Misy rafitra atao hoe démétropolisation izany hoe fitsinjaram-pahefana tena lalina zany ilay atao hoe démétropolisation. Izany hoe io zany ny hanomboka koa hametrahana ny rafitra ahafahan'ireo faritra rehetra ary indrindra zany ireo hoe atao hoe CTD zany hoe collectivité territoriale décentralisée handroso kokoa ary hanana ny fahaleovantenany nara-bola zany na indrindra hitrandraka. Ankoatran'ny fifidianana moa zany zay lazainao zay. Ankoatran'ny fifidianana zay resaka fitantanana ekonomika. Structure politico-administrative vaovao zany no apetraka eo. Tafiditra anatin'ny resaka ve tsika aty amin'ny diaspora zany amin'io fifidianana io tafiditra ve ilay tsika hoe mandritra an'izay 20 volana izay hikarakarana ny fifidianana dia ho voakarakara koa ve ny fanomezana ohatrany hoe ahafahan'ny diaspora mifidy. Anisan'ny lohahevitra niresahana tao amin'ny apôgénie ny resaka ahafahan'ny diaspora mifidy. Nefa vitan'ny resaka ambony latabatra ihany zany fa mitady moyen, mitady vola isika
ahafahana anatanteraka zany etaetany diaspora izany. Ankehitriny raha malala fa tsy misy vola isika ka zay fitondrana lany manaraka eo no andamina an'izany. Fa anisan'ny sujet resaka ny evoken'ny apogénie. Iny arahony zany fa tonga ny daty tokony itenenan'ny fanjakana hoe iroso amin'ny fifidianantsika satsia amin'ny 12 Jolay izy izay na fa hoy zareo hoe tena alohantsika hifidy ihany fa dia amin'izao zany amin'izao novambra tsika ny hifidy. Makaiza le génie amin'izany tapaka hatreo zany le génie sa ahoana izay vitany ny asany fa dia tsy zavatra azo atao intsony sa na misy ny 12 juillet na tsy misy ny 12 juillet dia tsy andravan'ny génie zany. Au contraire, mbola ny apogénie mankony zany no mitondra ny tolotra génie dia mbola hitako foana ny sin'ny fanovana ifotony ny liste électorale. Ahoana moa no aneken'ny malagasy lista zay tsy mitombona, lista zay feno osika, zay efa niainana tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 farany teo, na dia misy aza ny resaka hoe refonte ny liste électorale zay mampikaikaina ny CENI fa tsy ampy ny moyen esana anaovana liste électorale dia anekena fifidianana. Tsotra ny valitenay, mbola mitoy ny fitakianay ny mangarara ary ny hipetraran'ny génie. Isin'ny génie. Na 12 juillet na 13 juillet io mbola mitoy foana ny génie. Rehefa marapahana ny fandarantsika amin'izao zany Sabrina Lukacs vehivavy mandray andraikitra moa zany no ataoko hoe hiatsokanao amin'izao fotoana izao. Manana hafatra ve ianao amin'ny mpiaino antsika rehetrarehetra zany Eny saotranao Marie Jaune na ny fitenenana maramarana antsika ny émission. Ny tiako ampitaina amin'ny malagasy dia tsotra. Raha nilamina ny tany sy ny fanjakana, tsy nisy ny génie. Mitodika amin'ny malagasy rehetra tsakanavaka aho hoe fotoana zao anovana ny rafitra, olovain-jafy. Eny fa matetika moa rehefa misy ny fanovana dia mieritreritra foana ny maha-olombelona hoe sao dia ady seza, mitady seza no fisian'ity génie ity, tsy atoko. Na zahay ao anatin'ny apogénie aza dia mahatsapa fa tsy izahay irery ihany no ao anatin'ny génie fa misokatra ho an'ny malagasy rehetra. Na izy io na izy. Tsy hividianana foko io. Na avy any atsimo andrefana ianao rehefa vonona hitondra ny traikefanao, vonona ianao hiasa malaky satria ny fe-potoana dia tery dia tery, dia afaka miditra amin'ny apogénie ianao. Ary eto dia manararoatra hoe misy ny apogénie ao amin'ny tranokala internet zany ny page-ny apogénie zay ahitanao ny olona membre ny apogénie. Ao koa moa ny YouTube, ao koa ny Twitter, ka miantso anareo malagasy rehetra hijery ny page-ny apogénie mba ahafahanareo koa mahazo fanazavana bebe kokoa. Ny apogénie dia nitondra ny tolotra atao hoe génie, anambarana antsika malagasy rehetra. Fitambarana no atao hoe entente, gouvernement d'entente dia ranony rehetra. Tsy fidianana io na hoe zahako amin'ny enclave politika nianina ka mitady toerana bebe kokoa, zahako nitolona taloha tsy izay ny génie. Fa ny génie dia ny hitambarantsika voalohany, izay no tanjona voalohany amin'ilay izy hoe mitambara ny malagasy. Io tsika tsy mitambatra io ihany ange anisan'ny sankana koa amin'ilay Madagasikara tsika. Madagasikara ange firenena mahantra ozy ny olona kanefa tsy mahantra zany tsika. Be dia be ny olona manam-pahaizana. Ny fahendrena malagasy ange tsy riritra ny firenena hafa. Maninona mora atombontsika amintsika malagasy ny fanovana? Maninona tsika miandro foana baiko midina? Tsia. Ka ny génie dia anovana izany zavatra rehetra izany. Ny fomba fijery, ny fomba fiasa,
Ary anome koa lanjany ny vehivavy. Ny vehivavy manko no matetika atao hoe fanaka malemy vehivavy. Tsy atoko tsy fanaka malemy zay fa vonona hitsanga hijoro mandrakariva. Ka miantso malagasy rehetra anaiky ny genia, anangana ny genia hitambarantsika malagasy. Saotra ny tompoko. Teny Raimbava Tsily Andrianina amin'ny famaranana ihany koa miara-mamarana moa zany ianareo Menada. Ny tenako moa dia tsotra ihany. Manao Antsoavo manomboka any amin'ny filohan'ny Repoblika Amperinasa. Anaiky tondra sy hiaraka amaha ny olana misy eo amin'ny firenena satria tafalatsaka haterena ilay firenena. Miantso amin'ny filohan'ny Repoblika aho fa miantso amin'ny filohan'ny Repoblika teo aloha koa aho mba hiaraka mba hitambarantsika rehetra malagasy ireo hery velona rehetra eo amin'ny firenena. Anisan'izany moa ny fiarahamonim-pirenena fa ny eo koa ny olon-tsotra. Na mpifidy ianao na mbola tsy ampy taona ary ianao mba hanohana ny tolotra izay hoentina. Tsy fitadiavan-tseza akory ty genie ty na ny idirana anatin'ny apôgenie fa tena hoe anjaram-biriky afaka entintsika tsirairay hitondrana le fanovana tena ilaina sady afaka koa mamaha ny olana izay mipetraka eo amin'ny firenena efapolo taona amin'izay. Ary farany koa eto ty tolotra genie ty dia mamaly koa ny entaentan'ireo avy any amin'ny faritra mba hisitraka koa zany manomboka izao raha toa ka tafapetraka moa ny zavatra tiana ho atao dia hisitraka koa izay vokatra avy any an-toerana avy any amin'izareo ahafahan'izareo koa anana an'izay fahaleovantena zay. Amin'izay fahaleovantena zay tsy afangaro io amina resaka federalisme na zavatra an'izany satria firenena iray, firenena tokantsika. Fa ireo faritra rehetra eo ny fandrosoan'ireo faritra rehetra eo no ampandrosan'ny Madagasikara iray manontolo ary hijanona iray mitokana. Saotra anareo Menada, nanaiky namaly ny fanontanian'i Gasikara na nazava ihany koa ny sain'ny mpiaino eto Madagasikara ary indrindra moa zany nahafantarana ny hoe olon-tsotra manahoana ny fahitany fiainany ny fanazavany ihany koa ny apôgenie moa zany sy ny genie. Saotra tompoko.